ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanmenambatsika revako malalatra rety fa 7 ny volana desambra ity, talata fa 7 ny volana desambra. Ny mofinainantsika anio dia ny romanina toko faraika ambin'ny folo ao anatin'ny fodikevitra ihany no hoe manaika ny Jesoa Mesi ny mino. Romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Fakitsika amin'anan'i Jesoa. Ao anary. Izay notadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo zany, fa no mafina kosa ny fonony sisa, araka ny voasoratra hoe Andriamanitra efa nanome azy fanahy sondriatory sy maso tsy mahita ary sofina tsy hare mandrak'androany. Ary hoy Davida, aoka ny latabany ho fandrika sy ho tonta ary ho fahatafitoinana sy ho fahamaliana azy. Aoka ny maso no jamba tsy hahita ary aoka amokoka mandrakariva izy. Dia hoy iza, sao dia tafitoina ho lavony ny Israely, sanatria izany, fa ny fahatafitoinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialina azy. Ary raha ny fahatafitoinany no tonga hareny zao tontolo zao, ary ny nienany no tonga haren'ny jentilisa, mainka fa ny fahafeno. Fa ianareo le jentilisa no itenenako satria apôstôlin'ny jentilisa, ka mankalaza ny fanompoko. Raha mba misy azahoako ampialina ireo amin'ny fanampatsina amiko mba hamonjeko ny sasany amiko. Fa raha ny fanariana azy no ampiavana zao tontolo zao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty fa ny fandraisana azy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehafana ity romanina toko faraika ambin'ny folo ity dia faminaniana izay an'i Paoly manokana mihitsy. Paoly eto no maminany milaza ny hoavin'ny Jiosy sy ny fireneny Israely izay novidian'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany faminanian'i Paoly zany no entina mampahery ianao tsy toriteny loatra tahaka ny any amin'ny Koritianina eo toko fahavalo, toko fahasivy, toko fahafolo izy ity, fa tena azo lazaina mihitsy hoe faminaniana. Ka izany faminaniana izany no entina mampahery ianao. Ny andininy fahafito. Ao anary. Izay nitadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo zany. Izay nitadiavin'ny Israely dia tsy azony fa ny voafidy ihany no nahazo zany. Hoy tsika hoe faminaniana izy ity, faminaniana ny amin'ny hoe ho avy ny andro ny Jiosy izay nandahany Jesoa tsy ho zanak'Andriamanitra dia mbola ho avy ny andro mbola hinono indray. Eto dia manazava ny apôstôly Paoly hoe ny fahatafitohinan'ny Jiosy no nampanan-karena ny jentilisa. Ny fienan'ny Jiosy no nampitombo sy nahafeno ny jentilisa. Zany hoe ilay fahatafitohinan'ny Jiosy eto, raha Paoly ny jerena, dia nampanan-karena ny jentilisa. Paoly ao amin'ny romanina moa misy ilay andininy tena tiantsika mihitsy ary ataontsika hoe fa gamba raha manao kajy isika dia mety isaky ny adiny indray misy manonona ny tia andiny tsotra masiny ty ao amin'ny fiainana, raha kely indrindra. Ny hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa. Raha kely indrindra gamba ito eo ambavany misy manonona izy ty isaky ny adiny indray, raha totaly zany amin'ny tontanisa. Fa saika misy kristianina manonona an'io eran-tany satria tia ny mpino loatra ary marina vaina kristianina hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa. Ka eto dia tomana mafy an'izay ty tenin'ny Paoly ty. Tsy nino an'i Jesoa ny zanak'Israely, ny Jiosy zany, ny Hebreo, ny taranak'i Abrahama, saingy izao izany tsy finono zany dia nahatonga famonjena ny jentilisa. Izany tsy finono zany nahatonga ny jentilisa
afaka handray ny filazantsara zany hoe toy ny fahatafitoinana nataona hasoa indray le fahatafitoinana toy ny fahalavon'ny jiosy dia nanjary nampijoro ny gentilisa toy Paoly eto manazava manao hoe ko ny fahatafitoinana ny aza nampanankarena ny jiosy nampanankarena ny hafa ny fienana ny aza nampanankarena ny gentilisa maika fa ny fahafenony eto dia manao hoe ahoana ary zany no isy ahoana ary izay nitadiavin'ny gentilisa izay nitadiavin'ny Israely dia tsy azony fa ny voafidy no nahazo zany fa inona ny tadiavin'ny Israely ka nahatonga azy tafotoany ny nitadiavin'ny Israely na nitadiavin'ny jiosy dia zao ny andro Mesia izy Mesia afakely amin'ny lafiny hoe be voninahitra ao anatin'ny hery sy ny fahefana satria ny teny hoe Masia dia voaositra ny heviny izay nadika ny teny grika hoe Kristos manokana zany teny hoe Masia zany ary tsy latsaka noho ny fahefandry Davida izany Mesia zany tsy latsaka noho ny fahendren'ny Solomona nambandry Mosesy zany Mesia zany nivoaka tao amin'ny tanànany Jodia ary olona ambony tompony manam-pahefana manatsaina be voninahitra zay no miasaina andrasan'ny jiosy zay no nitadiaviny farafakeliny dia retelo reto ny andrasany tamin'io Mesia io zay nandrasany io voalohany dia zao io Mesia io dia hanafaka azy amin'ny fahoriana sy ny fangejana fanjakana Romanina satria zanatany Romanina izy amin'ny fotoana nahatongavany Jesoa io dia niveriny fa io Mesia io dia anaisotra ny fahefana atsy hatonga azy ho zanatany Romanina Mesia tena ara-politika mihitsy ary tsy vitany hoe Mesia ara-politika fa Mesia koa hanafaka azy amin'ny fahoriana sy ny fahantrana ny Jaona toko fahenina dia manazava manao hoe dia nisamboron'ny olona Jesoa nanorom-bahin'ny olona Jesoa tia nataony mpanjaka satria Jesoa namoky olona 5,000 tamin'ny mofo 5,000 raha izany ve natao ho atao mpanjaka tsy miasa tsony ny olona toy ny jiosy manao hoe zany ny tena tokony ho mpanjaka Mesia nandrasan'ny jiosy dia misy izay be voninahitra ary afaka ataontsika hoe manao azy ao anatin'ny fahantrana zay ny Mesia nandrasany Mesia afaka mamaha azy amin'ny olana ara-tsosialy olana ara-politika olana ara-piaramonina ary olana ara-pianakaviana koa azo atoloana fa Heroda mpanjaka nge ka tsy jiosy firazanany Heroda zay nisola tena ho mpanjaka ny jiosy napetraky ny Romanina ho mpanjaka ny jiosy dia tsy jiosy velively akory tsy jiosy mihitsy Heroda fa Edomita fa izao nisola tena ho mpanjaka ny jiosy Heroda zay mahatonga ny jiosy tsy tiany Heroda satria Heroda tsy jiosy dia niandry tena zanak' Davida izy zay le hoe niandry ny tanak' Davida izy ho tena mpanjaka Mesia zany io andrasany io Mesia manana fahefana ara-politika ara-toekarena ara-piaramonina ara-tsosialy zany nandrasany jiosy zay nitadiaviny Mesia zay be voninahitra milahatra amin'ny Kaisara amin'ny taingina soavaly arahana miaramila toteny zay ny nandrasany kanjo tongo Jesoa tsy nisy zavatra tamin'izay nandrasany jiosy ka nameno an'izany tao amin'i Jesoa voalohany dia zao apondrana boriky ny taingenan'i Jesoa taingina boriky ninona no taingina boriky eo amin'ny jiosy ny tatsa sy tambany vohatra ary entana aza no entana amin'ny boriky iny Jesoa ny taingina boriky dia ozony jiosy hoe Mesia ahoana ary ty Mesia ity tsy nanaiky an'i Jesoa Mesia mihitsy izy aizany misy Mesia teraka ao an-tranony omby aizany misy Mesia ka dia mpiandry tatsa no hanotrina azy aizany misy Mesia ka andeha tongotra miainga avy any Galily andeha hiakatra ao aty Jodia ary tambany vohitra tahaka andry Petera mbandry Jakoba reo tatsam-panarato mpanjono reo ny mpianaka zay ny Mesia tsy vitan'izany ihany fa ilay Mesia dia izao Mesia tsy mpiainana Mesia miaraka amin'ny vahoaka mitakosana amin'ny madinika dia hoy ny jiosy hoe Mesia ve
angamba tsy misy ka ary iriririririritra de maty teo amin'ny azo fijaliana tsy misy olombanina teo amin'ny tantarany jiosy ka maty teo amin'ny azo fijaliana de tsy azo ny soratra masina. Io le tenenin'ny Paoly manao hoe tena no ajambaina izy hoy izy hoe Andriamanitra nefa nahasondritory azy na ny marimarina kokoa na ny miazy fa nahasondritory sy ny maso tsy ahita ary sofina tsy are nomena sofina ihany izy fa tsy are nomena maso ihany izy fa tsy ahita hoy Paoly ka tsy ahita fa io le tena Mesia raha hita n'ilay Mesia tsinona de nataony fananana ho azy ary tsony apaika tsy tonga tany amin'ny jentilisa ny famonjena fanazavan'ny Paoly io avako izay nitadiaviny Jiosy fatratra de tsy azony fa tsy hoe ny jentilisa ny nahazo azy tsy izay loatra fa izay nofidiana izay nantsoina noho ny apôstôly Paoly no nahazo azy izay nandreny antso izay nofidiana nofantenana nandreny antso nahazo azy. Raha sakatsaina hoe misy teny malagasy zay manao hoe ny te anana tsy aleo ny ambinina mahadika azy tsara ito avako malala ny Jiosy nitady Mesia fatratra saingy tsy hitany fefa tonga ilay Mesia ary rehefa tsy hitany hoe Mesia io de zao ny hafa nahita hoe Mesia io de nandray ilay Mesia. Raha sarasaina hoe misy olona anankiray mitady harena mikatsaka harena rehefa mikatsaka harena izy de omena azy vongambolamena anankiray de izy manao hoe vola ny tadiaviko tinge vongambolamena vola ny tadiaviko ary tsy volamena koa mifavaraha. Misy olona mandalo de mahita hoe ataty arino anahy iny olona mandalo iny mahita hoe tena vongambolamena ito le olona mandalo zay tsy nanapo tsy nikaroka harena akory aza tsy nieritreritra hitady azany akory no nahazo an'ilay tena harena zay le tiany Paoly teneniny eto manao hoe ny Jiosy naniry fatratra aiza ihany an'ilay Mesia aiza ihany lay monjany ao anatin'ny fahoriana aiza ihany le teneniny afatra nampitondraina ny Mosesy le faminaniany Isaia le afatra nylazainy Mika mpaminany aiza ihany ny fahatanterahany zany mandrakitiny anio mbola miandry an'izay ny Jiosy ay le Mesia efa tonga ay le Mesia efa hita ny jentilisa fa Mesia lay Jesosy ary nampanan-karena ny jentilisa zay tenenin'ny Paoly io tsy jentilisa rehetra akory fa ny Jiosy firazanana ny tsy Jiosy firazanana na ny Jiosy firazanana ka voafidy zay le resahany Paoly eto hoe nantsoina no nanahita an'ilay tena harena. Afaka malala zavatra telo no evi-panaty itsika ho resahana de ty kay amin'ny fiainana kristianina de zao ay tsy ny fiezahantsika tsy na ny amafy ny fiezahantsika no ahitantsika ny tena harena ara-panahy io tsy ny firihitantsika karoka ny aiza moa zany Andriamanitra ianao fa izao kay mety ho diso lalina ihany tahaka ny Jiosy ny olona ary mety tsy hita n'ilay tena harena ara-panamen'Andriamanitra azy fa izao Andriamanitra efa niteny manao hoe hitan'izay tsy nitady aho de izy le tsy nitady nantsoina zay no aseho ny tendininy ity zany rehefa malala de zao tena fahasoavan'Andriamanitra ny maha-kristianina matoa kristianina ianao de tsy hoe tsy tao an-tsainao akory aza niona tamin'ny tompo asa 7 taona lasa fa natsoin'ny tompo teny an-dalany Damaskosy tahaka ny Paoly sa natsoin'ny tompo teo am-panaratona tahaka ny Petera sa natsoin'ny tompo teo am-pambolikera tahaka ny Mateo sa natsoin'ny tompo tahaka ny Mosesy teny Petrasan'ondry sa natsoin'ny tompo tahaka ny Natanaela ay ny maha-kristianina avy amin'ny tompo
Afaka malala inoko fifananana fotoana ny fanojona tamin'ny tompo ianao ary rehefa ny fanojo tamin'ny tompo ianao dia fantatrao fa izy ny tena reny. Hoy ny iran'ny foroniny ndray mandray anankiray efa nandao antsika efa elaela pastera malaza tany Ambositra tamin'ny fotoan'andro nanao lira fa 750 ay Jesosy ampy zay. Jesosy ny tena reny, vola sy arenako zany eo rehetra zany fa ny tena reny Jesosy ampy zay. Afaka malala notsika manao hoe ny tena rena dia Jesosy ary ny fifanenana amin'ny tena reny io dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy niankina taminao zany fa niankina tamin'ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny hevim-panafaroa afaka malala dia izao. Ny hevim-panafaroa dia izao amin'ny fiainana kristianina. Mety ho jambena mihitsy tsika ry havako malala raha toa ka ny zavatra irintsika ataotsika lehibe noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Indraindray misy zavatra irintsika mafy mihitsy ary any amin'ny zavatra irintsika mafy ny mandrakariva ny masotsika dia mandala eo ambany masotsika fotsiny ilay tena rena rehefa hasoavana. Indraindray misy zavatra fikiritsika mafy ary indraindray tsika manao mihitsy tena ity Andriamanitra ny tena andrasako aminao, tena ity ny tena andrasako aminao. Ay nefa misy zavatra efa rena be dia be men'Andriamanitra mihoatra lavitra ilay zavatra irinao fa tsy hitanao. Ny hafa nefa sendra mandalo dia mahatsapa hoe ity ny tena rena. Rehefa malala inona ny mahatonga an'izany? Mahatonga an'izany dia izao, rehefa tsy takatritsika tsara ny soratra masina ary rehefa tsy vakitsika tsara ny soratra masina dia tsy hitatsika ny tena rena. Rehefa tsy tena banjinitsika amin'ny finoana sy ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy hitatsika ny tena rena, tsy hitatsika ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy hitatsika ny fitahi-pahasoavana be dia be mandalo ambany masotsika. Satria nahoana? Satria tsy ampy fahalalana ny soratra masina isika, satria kely finoana isika dia jamba ny masotsika ary tsy hitatsika ny tena rena dia mieritreritra ny tenantsika ho mahatra mandrakarivotsika, mieritreritra ny tenantsika ho tsy manana mandrakarivotsika, mieritreritra ny tena hotsika hotsika ny tena farahidiny sy mijaly indrindra, mieritreritra hotsika ny tena fadiran'ovana indrindra. Nefa itsika no mahana-karena indrindra satria manana an' Jesosy. Azany dia afaka toetra n'ilay ratsy. Ilay ratsy any dia tsy manao afa-tsy makafanahintsika ary mampino antsika fa mahantra isika. Fa tsy tena fa tsy anka tsy hitatsika ilay tena arena men'Andriamanitra antsika. Fa raha andriavako malala ny hevim-panaza hitatsika amin'ny teny Jodramasina ity dia ilay teny fanamafisana ilay teny Paoly amin'ny Romanina 9 hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa. Avako malala ny fahalavony zany fahalavon'ny Jiosy tsy nino an' Jesosy zany nahatonga ny filazantsara io hibaka aty Madagasikara. Io le tenentsika manao hoe nataon'Andriamanitra ny ara-niasaka ny zavatra rehetra. Fa indray androany Paoly dia izao tsy maintsy mbola ino an' Jesosy reo Jiosy reo. Ho avy ny andro izy. Tsy maintsy mbola inondreo an' Jesosy. Ny dika zany rehefa malala dia izao tsy manary ny olom-boafidiny Andriamanitra hoy Paoly. Zay ny avy-panahy fahatelo le avako malala. Tsy manary ny olom-boafidiny Andriamanitra. Mety mahafilo tahaka ny Jiosy ny olom-boafidiny indraindray. Ny kristianina indraindray mety mangatsiatsika, ny kristianina indraindray mety raha mety mandao mihitsy ny fanompoana. Fa hoy Paoly manao hoe tsy manara ny mpanompony Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny zanak'Israely manao hoe zanako ianao dia zanak'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ary afatraonao zany rehefa malala.
ndray tsika raha mijery ny fiainany zanatsika na mijery ny fiainan'ny firenena na mijery ny fiainan'ny fiarahamonina dia mahita hoe Andriamanitra mahita olona toa ny hemitra, toa nangatsika, toa tsy hitantsony, toa ny atsy tsy niany vavaka. Ary ndraindray raha mijery ny fiainan'ny taranaka dia ahoana moa zany ireny taranaka ireny, toa ohatrany tsy miangona tsony, toa ohatrany tsy mivavaka tsony. Dia avako malala Andriamanitra tsy manary an'ireny, tiany ireny, mbola ho avy ny fotoana iantsony an'ireny. Fa mety mandalo fahajambana vetivety tahaka ny Jiosy, mety mandalo fahakiviana vetivety satria mety diso fanantenana noho ny fahakelezan'ny finoana tamin'Andriamanitra gambany, satria nietrehitra ny andry zavatra manokana tamin'Andriamanitra hoe zao ny zavatra ambandrasako aminao Andriamanitra. Kanefa ilay zavatra nangatahany tamin'Andriamanitra tsy mifalaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na tsy izy mihitsy dia mety nangatsika fa tsy manary ny mpanompony Andriamanitra. Mino fa tian'Andriamanitra izy ireny, ary Andriamanitra mahatoky reny zanakitsika natao batisy ireny, reny zanakitsika mba rehefa nasan'ny tompo ireny, mino ary mahatoky fa mbola eo ambany fahasoavan'ny tompo, tsy arian'ny tompo ireny, efa anazy ireny, ondriny ireny, tsy foiny ireny, efa maty ho any ireny koa Jesosy. Noho zany mahereza ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe lavitra noho izay tsy vitatsika, lehibe lavitra noho izay vitatsika, lehibe lavitra noho ny fikasantsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny fidianana anao, ary ny fahasoavan'Andriamanitra koa mbola hifidianany ny hafa. Mahereza ary mahatoky ny fahasoavan'ny tompo. Hivavaka sika, tompo misaotra anao zahay, fa nandray tokoa tsy hitanay ny fahasoavana maro samihafa mipoitra eo amin'ny fiainanay. Ndraindray misy zavatra hitanay mafy, tsy ritinay mafy, ary tsy hitanay akory ny fahasoavana mitosaka eo ambany masonay. Noho ny mahampanotanay dia tsy takatray avokoa ny zavatra rehetra ataonao. Zava-miafina aminay mandrakariva ny fahasoavanao. Sofa ny rainao Jesosy zanakao, ary hitanay ny fahasoavanao. Tompo, mivavaka aminao zahay. Meo finoany, ataovy mahita ny fahasoavanao amin'ny isan'andronay. Ny fonay ataovy fonofo, mahatsiaro, fa ianao Andriamanitra dia fitiavana, ary ampo anay ny fitiavanao. Ataovy hitanay Jesosy, ilay Mesia, ilay mpamonjy ny solo anay tao amin'ny hazo fijaliana. Tompo, madivy farana ny taona vakandro vitsivitsy, nandalo zavatsarotra iray amin'ny tamin'ity taona ity. Nandalo akiviana, nandalo aretina, namoy avatiana azany sasany, very asany sasany, tsy ny fakahita ny fianakaviana sasany. Tompo, misaotra anao anefa zahay amin'ny zavatra rehetra, fa ataovy hitanay koa fa betsaka ny fahasoavana nomenao anay. Ataovy hitanay fa tsy ny fahoriana ihany, tsy ny zavatsarotra ihany no nandalo teo aminay tamin'ity taona ity, fa teo ambany masonay koa ny fahasoavanao. Dia ataovy mahay misaotra anao zahay amin'izao taona ny farany izao Jesosy, na inona na velanao ny lalovanay. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonsy, misaotra tompo. Amen.